atolotry ny radio Madagascar ho anao zao ny toy ny Zaza Lian Raha. Zaza Lian Raha nosoratany Njarasoa Miora Lalaina Patricia. Ireo amelona ny Tantara, Miony, Onja Lalaina, Daniela, Alain, Gaston. Panatotosa, Nyondra Manamsata. Misy mandondony zany. Tena irindra sady zay. Aleo raha ngatsy irena aloha. Madame Rindra, vaovao mandroso retsy a. Dia ahoana ramose tsisy vaovao aty aminareo. Angano sinny efa mifampiantso nareo roa. Ie, efa niantso amaraina izy ka. Misy vola nampidonaina olona kely efa ho any ambanivohitra. Misy raha taboka be zay mantsony any. Le olona nampidonaina azy nefa tsy haiko dia tsy maintsy kialany nandeha. Fa andeha iondrika moa zany nareo reto sa ahoana? Ai, filazanareo azy koa mahakamitsy. Andeha hijery ravin-damba nisotro rezy zay hamonjy mariage mantsy tsy hoatsy. Dia izy ho nijery rito. Efa iondrika ihany zany ka inona koa eo mibe safary eo. Ainareo hamonjy mariage? Fa tsy androko raha samy tsy androko ireo hoe ino zahay roa vavy araka hividy ravin-damba hanaovana amin'ny mariage nareo Za koa raha mba tsy mandre n'izany maferiko. Fa atao ahoana? Tsapako aloha kialako indraindray tena be loha mandreraka tsy. Tsy haiko kia. Fa mba misy zavatra rarotokely kely antaninan-dry. Tena manitikidika ny saiko mafy mihitsy izy ity. Finony zao eo tantarao dia ambarao ary hoe zao inona loatra amin'ny asanareo akiny tena mahavariana. Inona mandriny ane ka tena tsy manatsaina hoe mba hiroso amin'izany mihitsy. Tena hoe miasa dia miasa. Ny mipira mba napiditra resaka fa avarivariny fotsiny eo. Tena tsy azoko mihitsy. Tsy haiko tsony mba efa niteny azy ihany fa mitovy amin'izany ihany koa fa hitako tena blocage ny aloha dia ny fahazazany Ny fahazazany ahoana koa nisy inona moa tamin'izy mbola kely? Nganareo mbola tsy niresaka amin'izany? Ay marina zany hoe olona mpamono vady be ny dadany dia mikirotan-dava izy mivady dia maty ny zokony dia tratra ny lozam-pifamoivoizana ny nafaty n'ireo ray aman-dreniny. Tsy haiko fa atao sahalan'izay ny nambarany tamiko. Izy koa nie tsy dia tiany loatra ny miresaka an'izany fa tamin'ny ambangivangony fotsiny no nitenenany tamiko. Izy koa anie tsy nitantara zavatra be tamiko Zany mitovy amin'izany ihany fa ny tena nafantarako ny marina dia le maserany taizazy izay roa mantsy samy nianatra tamin'ny sekolim-pinoana tany ny aonanay dia sao lasa mpinamana tsy mifankafo izao. Dia ahoana tsara ny tena zava-mitrangy mba tiako fantatra fa tsy afaka lazainao ve? Tsy manina fa aleo tantaraiko tsara ihany no alalanao an'izany fa maninona moa? Aleo kosa mba tsy ambaranao aminy hoe niresaka an'izany tsika. Ndretsy aza manandry ary aleo ary aloha aka toerana mihitsy ka. Nanana fahazazana tena nampalahelo be kiala. Lehilahy tsy mifaditrovana ny dadan'ny zareo sady mamilava ny mpamono vady sady poloka mpifoka koa sy ny sisa. Ny mamandry zareo indray nefa tsy avela miasa fa tereny anompo azy foana. Tamin'ny anivalo taona hony moa le zokiny 12 taona eo dia tonga avy niasa ny dadany. Mamandry zareo tamin'io nanavy sady narary mafy. Efa mamavany le rainy dia nilady be sady namono andramatoa. Tezitra be tamin'izay le zokiny lahy ka nanoitra andrainy. Loza fa izy noho ny fitoeran'le ray tsy vanina. Mifampitolona izy mianaka ka nikendain'le ray mafy le zaza. Sofa nahita zavatra afaka hidaroana an'le rangahy le ramatoa dia nitaraboko rangahy aloha. Avy hatrany dia nentiny nitsoaka tamin'ny fiara izy mianadahy. Nidiny tamin'ny lakile avy etsy ivelany rangahy dia lasa izy telo mianaka andeha hamonjy hopitaly satria efa tsy mahatsiaro tena le zokiny lahy. Somary nandeha mafy zany ramatoa ka loza fa nanenjika vato aoriana kay le rangahy. Zany Izay nataony tao fa dia mifanenjika tamin'ny fiara izy mivady.
tena tsy voafeny raha matotsony anefa amin'ny familiana. Izy koa moa sady maika amonjy anjanany. Rangaha ato ariana manenjika be, dia mifanena tamin'ny camion be ilay fiara. Zany Mba ialan'zareo tamin'ilay izy, dia tsy maintsy nadona tamin'ny tambon'olona. Io camion be io ihany koa anefa no nifoakandrainy avy ato ariana, izay tena mifofofofo mafy loatra. Zany ve? Maty tamin'izany hoe ny mamany sy ny dadany ary koa ilay zokony lahy. Zany Izy nefa tsy naninona fa naratra mafy kosa. Izay ny tantaran'ny zareo amin'ny ampahany. Mampalahelo be marina izy zany. Dia izy zany tany amin'ny Masera no mipetraka avy eo. Ie, ny Masera no nitaiza sy nahalehibe azy. Izay manimba ny sainy amin'izany vadivady izany. Ny lehilahy aminy dia ratsy saina daholo. Aiza kosa Mety ho mpamono vady avokoa. Mety olana foana no hita rehefa manambady. ny lehilahy rehetra kosa ne tsy mitovy daholo. Nahoana kosa ny tonga dia atao anaty sobika toy izany. Ianao ary ve ohatra mba manohatra n'izany ka? Tsy afaka omentsika tsiny kosa izy. Mafy ane ny enany an'izany. Zay aloha Izay zany ny tena blokage ny rano marimarina kokoa. Tena nanova azy io tantaran'io a. Izy dia vehivavy be herim-po, tena mafy totokely, ary mbola kely izy dia efa tanjony no hoe anangana fikambanana lehibe hiady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy. Zany Eo koa ny tokony hanana ny zaza iray nizony feno. tena mbola ho sarotrarotra aloha ny fandidina raha izany a. Sady izy miditra lalina amin'izany dosie tsy haiko izany indray. Kivy ahy. Iny dosie iray iny dia tena andaniny rondoa amin'ny mihitsy. Lazainy fa mitovy amin'ny loatra io Zaza io. Tsy haiko tsony e. Fa andrasy fa ezahako resena lahatra foana izy e. Ay, Sady ny taona koa ne mandroso e. zany indrindra ne kie. Sady za efa mba mahita izazazako kompondria Zinga ka. Arovina ihany ekinareo sy mikrety vao atao mariage a. Efa mba ela ihany ane izay nirahanareo izay e. Tsy 10 taona ve izay e? Aiza koa e. Mbola tsy ampy 10 taona kosa kia. Ndrikoa Aza be resaka eo ndry e. Efa ela ihany izay koa. Tsy hitako aneka izy sakana kosa e. Nareo efa samy tsara asa be daholo. Inona indray ary ny olana e? Hitandry. Marina hoe efa miasa izay a. Afana miditra amin'izany tokantrano izany koa neky mila miomana tsara fa tsy hoe aitretry. Mandramaty ane ny tanjony e. Aza masosotra eo kindry a. Za indray ve resahindry an'izany e. Zaza efa manambady. Dia izy aminareo roa zany tsy mbola matotra. Eny efa matotra kizy efa. Zao a. Aza ezahindry resena lahatra aloha za. Fa ny tena ndry ary tsy resindry lahatra. Tena mba dino ihany kino avy a. Ny taona ane hoa mandroso e. Eny azoko tsara ne nytindry atongavany. Na mika koa reneky efa ela nangataka tampony androsona fa zaho tsapako hoe misy olana mavesatra ao anatindry ao. Nefa mila fohy amin'izay zany e. Tapahana ny tady. Avelao any izay lasa dia no avy mpanjino e. Sady efa tojo vady endrindry a. Tsotra be a. Tsy hitako izay mbola andefasana saina lavitra be eo. Indre raha matoa. Aleo ary fa vity dosie iray ity izay tena manakorotana be ny saiko ity a. Dia manamasaka an'izany izay. Satsika. Ao, afapony namako. Eny retsy a. Tandremo ary a. Tadidiko izay. Ndrikako. Ay venofy iny lo zany marina. Tena nanofo ratsy be a. Inona ary zany ha? Le zazakely ampisalendreo ray aman-dreny tena vonondry zareo dia kenday tena daroany. Tena hoe farafahoriana le zaza. Nefa avy eo indray mahita azy falifaly be. Tsy azoko.
tena tsy azoko e. Tena leo aloha isotrano kely mihitsy ka. Zay andray efa miraiky amby 10 alina no fiafahafatsy. Aleo verina matory. Fa manina foana koa ry amano feny Zaza iny. Slety tapaka foana ny torimasoko. Mandreraka tsa. Soary mba misy zavatra mahazo an'iny zazavavy kely iny any. Andeha iresaka amin'Zaka raha-pitsoka dia araka no intervention azy. Tena mijaly iny izy. Maradratra be izy sady miteny hoe mba vonjeo a. Apaorindry tonon-dozy reto aho izy vonjeo a apio a. Ohatra fa iza koa ro mianso amin'ity andro alina be ity e. Tsy mika aloha e. Tsy manao an'izany raha mika. Andraso e. Ton numéro inconnu. Sady tsy mitsahatra miantso anie e. Andraso e. Allô? Izaka io. Allô? Fa izaka izao e? Izaka io. Inona tsara fa tsy henoko. Allô? Tapaka marina. Aleo ary aloha za hiantso an'Zaka dia 8 eo e. Tonga antsika marina. Tena efa mandeha mafy Tompo, ingany izay mba vonjy azy ihany. Io tonga dia dondomo ry ny Zaka. Ela be zany ry ny Zaka. Tonga dia domo mafy dia aleo hidirana zebra fa mijaly ilay zazakely ka. Malaky ianao. Aleo aloha saritra ry ny Zaka. Ao arinako ianao dia arao masina ihany fa sao dia misy milako tampoko tsika ohatra. Ry lanitra, Monsieur Roméo, fa inona ka ny zava-misy ato e? Mbola ty raha matoty indray. Fa inona ny ianao e? Lety fa inona ka ty zavatra ataonao e? Zaka, avy aloha. Io afaka tamin'ny rehetra be io anena ny zazakely malaky ianao. miangavy anao madama. Efa mba io sisa. Ao ihany io no mety ho faty. Ao dia miara simba amin'io. Tsy hitondra soa anao io Zaza io. Lehilahy tsy vanina ianao e. Fa manina ny zanaka vonona toy izao Tsy hainao marina io zazakely io. Zaza Lian. ianao e. Marenina. Zaka, malaky ianao. Avoay izy. Io misy lamba. Le mirano angina dia rakofo dia sady makazy ianao. Malaky moa ny Zaka. Andray, fa dia nahoana loatra ve? Jereo, tena mahavoky tenany. Herim-po verimainy. Tena tsy hainy ty raha matoty marina. Kivy Lehilahy tsy vanina ianao. Io ny Zaka. Eto reo dia beto amenoto mihitsy e. Teto any koa ivadiny io jereo any ity izy e. Tsy miteny tsy mivolana fa migogogo fotsiny. Tsy azoko. Anenenanao zao e. Mbola anenenanao zao. Tena misaotra Zakia.
eto manaraka anao a. Mangina kia andao fa ho any amin'ny dokoteritsika dia aza mitomany tsony moa e. Ao fa tonga navitra andry mihitsy eny za io e. Na rahanao teo Zaza Lian-dra Zaza Lian-dra Tantara Mitohy nosoratany Njara Soa Miora Lalaina Patrisia novelominy Niony Onja Lalaina Daniela Alain Gaston Panatotosa Nyondra manamsata Mbola itoy